ampifaliana riavana no mahitanao amin'ny tiandro sabotsy ity indray raisanao mofinaina anaresantsika ny tenin'Andriamanitra ny koa amin'izao famaraparana antsika ny taona zay meny topantsika izao dia ny taona 2024. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sabotsy 20 Desambra 2024 imanjinantsika lohahevitra hoe manesy tena ny mpino. Andeha riavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misy andrato nareo ry varavarana fahagola mba hidira mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra zao, Jehovah mahery tsy to, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidira mpanjaka ny voninahitra. Izy ary zao mpanjaka ny voninahitra zao, Jehovah tompo maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Amen. Falia rakizy madiniky zao faly favelony sika kanatratry zao faly famaro ny zaza te ahity zao kanefa mosakany zava-manjo falio falio faly rakizy ataoviny hiranareo tera izany no mety sy tsara toko tera ihira zay tao eto antany ande e santatry ny andy andanitrako terao 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 iray amandreny manatiky zao jere ka amporisy ony zanakareo jere ny zaza zay ty fianaranane e eny sikigary malakako jereo jereo mandivianareo eno uvelo daraina ny ray amande sy mafabaraka toko atoko eno 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 andeha hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra fanahy masina miasa ao aminay ianao. Mankalaza sy mitera me voninahitsy narinao masina zay. Tompo, mahatsiaro teny zay fampanota, ko mandoariko enatsehanao. Miaiky mifahatsonay, mamindrafo amin'ny ary-mamelany erikay. Fanahy masina midira, manjaka ty anatinay, amin'ny fianonan'ny teninao, ikana mafisanay, hiavozanay amin'ny finoananao, aizanay manetry tena. Anaran'i Jesosy Kristy Tomponay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny teny ity ravana malala dia hitanao amin'ny epistily soratan'i Paoly ho an'ny kristianina tamin'ny Filipy. Filipianina 2:2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraiky 12. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Koa raha misy famporisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampinonana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana avy amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona inona amin'ny fifampandaniana, na mandrany tena foana fa amin'ny fanetretena, dia aoka samy anao ny namano mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an'ny namany koa. Aoka ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataonao zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifohana ny tenany tamin'ny nakany tenany mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa manatare olona izy, dia nanery tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany nanondratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andelolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany tany, sy any anken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitr'Andriamanitra ray. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala manona ny fiadanan'ny tompo aminao indray, raha nahatratra zao andro sabotsy farany amin'ity taona ity sika, ka nefa azontsika mandinika ny tenantsika ihany koa.
ny finaina rensika teo Filipiana toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 1 dia milaza indrindra ny amin'ny kristianina miaina ny fitondratena araka an Kristy. Ka inona mbaram-polon'izany ho zaraina aminao? Azontsika mandray izany. Manao zava-dehibe ny fiombonana. Zany ry havana. Ny kristianina miaina fitondratena araka an Kristy dia manao zava-dehibe ny fiombonana. 1 ka hatramin'ny 4 ry havana hitantsika izany. Ny firaisana amin'ny Kristy dia fiombonana amin'ny fanahy-masina. Izay ny fototra ahafahany mino mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sy aizana miombona amin'ny mpiarabelona, indrindra amin'ny mpianakavy ny finoana. Ny olona manana firaisana aminy dia manana fitiavana sy fangorahana, be hatsara-po, afaka hifankatia sy iraisaina. Ampirisian'i Paoly ry havana mpino mba hanana izany toe-panahy izany, hakana lavitra izay mety hitondra ho amin'ny fifampandaniana sy fifanaovana tsinitsinina ny namana. Zava-dehibe amin'izany ry havana ny fialana amin'ny fitiavan-tena, ka heverana ny namana ho ambony noho ny tena. Izany ny tena fanetretena. Milamina sy mirindra fiarahamonina raha Kristy no atao evo ny fiombonana. Fa izao koa ry havana, ny kristianina miaina ny fitondratena araka an Kristy dia zao manana toe-tsainy Kristy. Manana toe-tsainy Kristy. Voalaza amin'ny 5 ka hatramin'ny 1 zany ry havana. Kristy dia Andriamanitra, nananany avokoa ny toetra n'Andriamanitra, ny haja, ny voninahiny, ny fahefany. Nafony anefa izany rehetra izany tamin'ny anekeny andrika aka ny endrika ny mpanompo. Ho sarotra amin'ny olona izay tompona andevo ny hidina an-sitrapo ho tonga andevo. Nanana izany toe-tsainy izany Jesosy Kristy nandritry ny androm-piainany tetỳ an-tany. Nanomboka tamin'ny fahaterahany tany am-pihinanam-bilona ka hatramin'ny nahafatesany tamin'ny andro fijaliana. Izany fanetretena lehibe izany no mitondra azy ho amin'ny voninahitra sy lazo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanetretena no lala makamy voninahitra sy ny fisandratana fa tsy ny fandrombahana fahefana terisetra. Ary izay manetri-tena no asandatra hoy ny tenin' Jesosy Kristy. Raisy izany ry havana teo an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'ny kristianina miaina ny fitondratena araka an Kristy. Ka manao zava-dehibe ny fiombonana ka manana toe-tsainy Kristy. Mivavaka aminao izay ao ny tompony anjara sy ny vahoaka an'Andriamanitra anatrika amin'ny fampiovahana raha mipitso alahady mba hitombony olombonjena. Tompo, manolo tena ho anao izahay ary manavao izany koa ka miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra dia tao io ny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjena nataonao anay. Tompo, tao io ny firenenay, iasao ny nosonay, ombao ireo manana andraikitra ny fitsaboana ka hosotranonao ireo marary, amparezinao ireo manamanjo, anohananao ireo marefo sy kola ihany koa ary amonjenao ireo manahantitra sy sahirana. Tao io ny asa sy ny fihazakazanay, ny fianarana, ny fikasanay rehetra, ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanafitra anay, ilay fanitsangana tamin'ny maty ary nampianatra ny koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay arina sahaza ao anay ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa finoana ry havana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fanantenanany hamenareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ho fanahy masina. Amen.